Vaovao afatanteraka kosa indray maro dia maro ny andalana mampametra-panontaniana sy mampiaya ao anatin'ilay rafitra vaovao antsonina hoe politique sectorielle de l'éducation novolavolainy ministère-ny fanabeazam-pirenena izy ity hoentina amintsika eto anatin'ity fanadihadiana ity ary ny valiny izay. Maro ireo teboka lehibe miteraka iay ao anatin'ilay rafitra fampianarana vaovao novolavolainy ministère-ny fanabeazam-pirenena ary voafehy ao anatin'ny politique sectorielle de l'éducation na PSE. Isan'noresahany olona nandritra ny fionan'izy ireo tamin'ny ministra ny fanabeazam-pirenena tenenina teny Merandolona teny Anosy ohatra ny mikasika ny fidiram-pianatra izay atao amin'ny volana martsa amin'ny taona 2024. Solahy hiatrika taona fotsy ireo mpianatra mieritreritra ny hanovy fianarana any amin'ny ambaratonga ambony toy ny université na ny any ivelany. Nilaza nefa ministra Paul Rabary fa efa voadinika izany ary mety amin'ny mpianatra malagasy ireo tetikandro mpampianarana vaovao. Eo koa ny mety hiverenan'ny fanagazina any anatin'ny fandaharam-pianarana izay efa tsy nahita mpahombiazana tany aloha. Namaly kosa nefa ny ministra ny fanabeazam-pirenena fa tsy misy fanagazina velively ao anatin'ity rafitra fampianarana vaovao ity ary notsindriny aza fa tsy azo ampiarahana ny teny enti-mampianatra sy ny teny ampianarana. Manahy ny mety ho fahatapahana ny fampiarana ity rafitra fampianarana vaovao ity ihany koa nefa ireo olona raha miova tampoka indray ny fitondram-panjakana ka mety hitotongana indray ny fandaharam-pianarana eto Madagasikara.